Misaotra antsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara tafahoana indray isika amin'izao alina izao ao anatin'ity fandarana manokana ity. Fandarana manokana izay anasana an'Andriamatoa Alidiny Raramoseno ben'ny tanànan'ny komina Akazondany no fantatsika ihany koa fa tompon'andraikitra amin'ny fiofanana fiompiana eny amin'ny esika Tanimena. Mirabanao tompoka. Ia, miarabanao namana mika dia miarabantsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana amin'izao fotoana ahitanareo anay izao dia samy hotain'Andriamanitra daholo. Elaela aloha ny tsy tazana teo amin'ity sehatra ity tonga indray azy izao ny fotoana hanetsehana an'izay hoe fampiofanana fiompiana etsy amin'ny esika Tanimena izay amin'ny herinandro io no isy an'izay fandaharam-potoana izay inona izany no azo ambara atao anatin'izay hoe fotoana ela tsy nisy ny fampiofanana izay. Nandritra n'izay fotoana izay somary nangina mihitsy tao anatin'ny roa taona mahery kely teo tao anatin'izay fanginana izay tena hoe niketrika n'ireo karazana teknika vaovao satria rehefa misy zavatra ohatran'io moa dia ny tena tsy maintsy hoe mikaroka foana mba hoentina hanatsarana n'izay atao tontolon'ny fiompiana izay dia ao anatin'izay fikarohana izay dia tsara aloha hoe nangina moa tao anatin'izay ihany koa no nisy an'izay hoe firotsahana ho tompon'andraikitra amina komuna izay dia tao anatin'izay ihany koa no hoe tao amin'ny komuna misy anahy no nataoko maimaim-poana daholo izy iray manontolo nandritra ny herintaona dia amin'izao fotoana izao misy ireo olona izay nahita an'ilay hoe nangina tsy nandeha intsony izay ary nagaga tamin'ilay izy dia izao tamin'izay nanao an'ilay izy tamin'ireny fotoana ireny be dia be koa no ny ray lalana taminay nanao an'ilay fampiofanana momba ny fiompiana dia hoe aleo aloha tsika izany mijanona fa aleo ny olona no hanao amin'ilay izy dia nijanona izahay dia andaontsika hitady teknika vaovao indray hoentina hanatsarana an'ilay zavatra efa nomena dia rehefa nijanona izay nijanona daholo koa ity olona ny ray lalana tamin'ireny fotoana ireny dia misy SMS be dia be tonga aty amiko. Sao dia Roviana ianao ny afaka manao an'ilay fampiofanana? Roviana indray no misy. Na anaty Facebook io na aty anatin'ny numéro telefônina. Dia tapaka ny hevitra izany teo fa hoe andao amin'izay raha ho zaraina amin'ny olona fa efa hita indray ity ilay hoentina ho fanatsarana ao anatin'izay tontolon'ny fiompiana izay. Dia eo ihany koa misy ireo karazana fiompiana biby vaovao tonga hita amintsika eto Madagasikara ohatra amin'izany izao raisitsika amin'ilay hoe akoho kombo sy ohatran'izay dia samy taitra daholo hoe inona ary ity kombo ity sy ohatr'izay dia andao raha hoentina amin'ny olona ilay izy ampianarina ny olona ilay fiompiana azy amin'izay dia eo izany ilay hoe sady hitondra teknika vaovao izay no ampianatra antsika ihany koa an'ireo rasina akoho vaovao vao tonga eto amintsika mba hoentina hanatsarana ilay fiompiana izay atao satria ho an'ity fiompiana ity dia sakafo hohanina dia amin'ilay sakafo hohanina izay ny voantsika ny trano dia hitady sakafo dia hitady vola sady atao fitadiavam-bola ilay izy no hitadiavana ihany koa ny mahasoa sy ny sakafo ihany koa dia anao fampiofanana fiompiana izany izahay atoato izany tsy hoe atoato fa tonga dia amin'ny herinandro manomboka amin'ny alarobia voalohan'ny volana izao herinandro dia miofantsika momba ny fiompiana akoho gasy sy ny poulet de chair dia ny alakamisy faharoan'ny volana izao dia ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy dia ny zoma fahatelon'ny volana izao dia ny fiompiana akoho manatody lava sy ilay atao hoe kombo izay misy itovizany ihany izany fa misy mahasamihafa azy koa ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia izay ny fiofanana izay ho ataontsika amin'ny herinandro ny toerana dia tsy miova tamin'ny hatramin'izay ao amin'ny kafetarian'ny SK Tanimena no hanaovana anazy dia ny laharana finday 038 50 740 06 saram-piofanana koa tsy miova na dia ataontsika efa tamin'ny roa taona tany hoany ary tsy miova 5,3 alina ny isan'olona dia efa omenay boky ianao afaka hoentinao mody ny boky iny
de omena ny stylo zany hoentinao hoe stylo saram-piofanana fotsiny hoentinao amin'ny fotoana io de miboky efa omenanao afaka hoentinao mody. Mhm. Araka ny fihevitry ny maro azy de hoe asa ho an'ny tantsaha fotsiny zany resaka fiompiana zany na raha misy ihany koa moa zany manao azy ny sehatra hafa de karazana hoe vadin'asa fotsiny ihany le fiompiana tanterahan'ny zareo io inona ny tena hoe lanjan'izany fiompiana zany ho anareo mpampiofana de inona ny tena ilana n'le fiofanana zany amin'ny fanatanterahana an'izay fiompiana zay. Ny fiompiana de ataoko hoe sehatra anankiray mbola malalaka tsara mihitsy amin'izao fotoana izao. Ny lanjan'izany atao hoe fiompiana izany raha ohatra ka ity zavatra omenay anareo ty de zao misy amintsika rehetrarehetra ilay hoe za efa manana ny asako ahako. De rehefa manana ny asanao ianao de tsy hitanao tsony zany hoe inona zany ny asa anankiray hoentiko hanaovana an'ity vadin'ity asa anankiray ty mba hoentina hanatsarana ny tokantrano. De ny anisan'ny lanjan'le izy zany zay hoe anankiray aloha sady afaka atao vadin'asa izy no afaka atao asa fototra ihany koa le izy ny izy ty koa nefa tsy mila vola be araky ny eritreretin'ny olona maro hoe zany anao fiompiana zany anie. Misy mantsy le fampiofanana fiompiana sasany manao hoe aza manao raha tsy manao zavatra tonga de à grande échelle na hoe tonga de tsy maintsy zao, tsy maintsy apetraka le tsy maintsy fa ny anay tena zay ny teny foana hoe atomboy am'izay ananana le izy. De zay zany anisany hoe mahazava-dehibe ihany koa an'le fiofanana izay omenay satria zao be dia be ny olona matahotra ny hiditra ao anatin'ny tontolon'ny fiompiana ity noho ny mety ho fahitany ny zavatra misy efa niainan'ny olona teo manodidina azy. Misy olona anankiray nanao fiompiana teo manodidina azy, rehefa nanao fiompiana teo manodidina azy fahita tao anaty fotoana fohy ilay ferman'le olona. De eo anatin'izay zavatra zay no somary tazan'le olona manodidina de hoe tsy mety le fiompiana. Nefa io olona io tsy niofana momba an'le zavatra ataony fa tonga de ndao fotsiny manam-bolitsika, ndao ataontsika izany. Lasa mandeha de manaonao foana avy eo de simba le izy. De lasa mi-influencer zavatra ratsy ho an'le olona manodidina zany le izy mba tsy hanao koa. Nefa ny zavatra anankiray izay ataonao tsara foana ianarana le izy mba tsy ho faty antoka ray lafaka ho anao rehefa tonga ilay fotoana anankiray anaovanao an'le izy zany. De ny zavatra tsara amin'ity fiofanana izay ataonay ity de zao hainao tsenjery tsara le izy manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ary mampidi-bola ho anao izy io satria misy amin'izy io le hoe ao anatin'ny 2-3 andro de efa afaka mamoaka n'lay fiompiana izay ataonao. Raha ohatra hoe poulet de chair zao le ataonao 2-3 andro de efa tonga hatrany amin'ny 2 kilao sasany de efa avoakanao le izy. De raha manao an'le 100 ianao de ao anatin'ny fotoana fohy zany iny 100 iny de efa azahoanao vola 300-400 000 ariary ohatr'izay. Vitan'io 400 000 ariary io ny besoin-nao rehetrarehetra na ny zavatra rehetrarehetra ilainao an-tokantrano. De le asanao any ivelany zany anangananao zavatra ho an'ny ho avy. Zay zany zany hoe manan-danja lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona zany ity resaka fiompiana ity raha ohatra ka tena hifotorana tsara. Ary zao ny tena ensana manamika ny olona tena mahagaga anahy mihitsy le zoky olona zeva retirety azy ao fa andeha hiopy sy amboly am'izay. De miantso anary zareo fa retirety Monsieur Aldeny fa sao de afaka mampiofana anahy ianao fa maninona miandry retirety zay vao anao an'le izy. Raha ianao zaza mbola mpianatra hoeto miofana le zaza mbola mpianatra ampiofanina izy ohatra de akoho gasy amin'ny larobiny ataony sy le akoho poulet de chair amin'ny larobia. Zay zany no ataony zany amin'io fotoana io. De inona ny ataony ividiananao reny akoho anankitelo izy. De inyreny akoho anankitelo iny karakarainy sady mianatra izy mikarakara an'iny. Za miteny anao fa afaka herintaonao aorianan'iny vitan'iny akoho iny ny fianaran'io zaza io aorianany sy ny tohany rehetrarehetra. Rehefa avy eo de ohatran'izay le izy hoe aza iandrasana hoe anaovanao retirety le fiompiana fa tena hifotory le izy zany. Zay zany ny tena zavatra tsara indrindra ao anatin'ity tontolon'ny fiompiana ity de ny hoe ianarana ilay zavatra atao zay vao miditra. Karazan'olona manahoana zany no antsoina hoe hiofana? Misy le olona mieritreritra hoe tsy mety aminay zany satria zahay mety tsy manana fari-pahaizana hatakatra an'izay zavatra mety ho lazaindry zareo ao.
De misy olona koa mieritreritra hoe zahay efa mahay an'izany. Tadio fa ny olona maty an-drano ihany a, mahay milomano ihany a, ny maty an-drano. Zany hoe ny olona mahay an'le izy ihany a, no voa any amin'ny tsy ampozina kely ihany. De ny olona rehetrarehetra zany asaina daholo. Na olona mbola tsy mahay ianao an'le fiompiana, voaka avy eo ianao mahay tsenjery an'le fiompiana zay ho ataonao. Olona efa mahay ianao an'le fiompiana, ao misy an'le teknika kely tsy ampozipozonao a, ao anatin'io a tontolon'ny fampiofanana zay ataonay io zany. Olona efa manana ferma ianao, de ianao a asaina ianao ho avy amin'io fotoana io. Olona mbola vao mieritreritra fotsiny ianao hoe andeha inona ny ampiasaiko an'ity volako ity, de tongava miofana de hitanao ao anatin'io hoe ity zany no ampiasaiko an'le volako amin'ity fiompiana izay ataoko ity. Ny tsara am'le izy le hoe manomboka am'kely de miengeza, mandrapahatonga an'le izy any am'le à grande échelle tianao atao voafehanao tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ity fiompiana izay atao ity. Natokana ho an'ny olona rehetrarehetra io satria teny gasy mazava tsara no anaovana an'ilay fampiofanana. Teny malagasy mazava tsara ilay izy. Ny boky izay omenanao anao teny malagasy mazava tsara ilay boky omenanao ao anatin'io. Ny rehetrarehetra tsy misy akanavaka zany no asaina am'le izy. Mety mahaliana ny mpijery antsika zao raha hoe misy sombiny amin'izay fampifanana izay mba azonao resahana kely ve mikasika ny fiompiana poulet de chair sy ny akoho gasy. Ny fiompiana akoho gasy sy ny poulet de chair reo aloha zany de misy mifampiankina reo. Zay mampatonga anay manao an'le izy hoe ataonay ray andro. Mifampiankina zany le poulet de chair sy ny akoho gasy. Misy amin'ny poulet de chair tonga ny anatina akoho gasy ary misy akoho gasy tonga ny anatina poulet de chair am'le izy. Fa ny mpampiofana kosa nefa tsy anankiray fa olona roa samihafa le mpampiofana akoho gasy sy poulet de chair. Zay zany le izy. Ny akoho gasy raha ohatra ka jerentsika fotsiny le teknika de misy an'le teknika efa voalaza foana zany le izy hoe miala avany ianao voafoy le akoho adiny 3 ao aorianan'ny fahafoizana izy de efa esorinao ao anatin'ilay reniny le zanany. Zany hoe voafoy le izy de ao amban'le reniny ao izy foy de esorinao. Ary misy teknika zay koa hoe io reny akoho io tohananao tsara de mahavita mikotrika indroa mitohy. Zany hoe voafoy le zanany anankiray de esorinao, voafoy le zanany anankiray de esorinao, voafoy le zanany anankiray de esorinao. De avy eo lany le izy le reniny mbola mikotrika eo, soloinao ny atody vaovao. De tohananao tsara amin'ny sakafo le reniny sy rano sy ohatr'izany mitohy ihany izy mikotrika eo ho an'ny manaraka. Mampijaly anazy zany fa nefa azo atao zany zavatra izany am'le izy. Mahavita impito mikotrika io reny akoho io anatin'ny herintaona. Raha ohatra ka ho an'ny akoho gasy izany zavatra tenenina anareo izany zany. De ao anatin'izay ihany koa misy an'le hoe raha voafoy reto zanany reto de ianao no lasa renin'ireo zanan'ireo zany na rain'ireo zanan'ireo de eo am'izay zany hoe inona avy ireo pitsopitso nataonao. Ataonao mafana tsara le izy de amenao rano izy le rano iny misy composition hoe vitamine C sy siramamy raha rano 2 litres de vitamine C ray de siramamy 2 sotro de atambatra de iny no amenao an'le zanak'akoho de ataonao mafana tsara izy. Fa ny tena mahafaty an'io zanak'akoho io le miraikitra amin'le vodin'le akoho le tain'le zanany iny de rehefa miraikitra iny de maty le zanany rehefa avy eo. De ohatran'izany zany le hoe raha ohatra hoe akoho gasy fotsiny zany jerentsika. Fa ny akoho poulet de chair de ao anatin'ny tontolony hoe lafika zany ny tena anan'izy io hoe ny lafika an'ireo akoho io akoho gasy na poulet de chair de tsara kokoa raha ohatra hoe ataonao zavatra fotsifotsy le lafika. Ohatra amin'izany hoe taimbako fa taimbakona fotsifotsy mba ahafahanao mahita hoe efa misy mikaka menamena nge zany akoho zany. Eo ianao mahita hoe coccidiose ve zany mahavoa an'le akoho menamena mikaka menamena zany sa efa aretina peste zany mahazo anazy zany sa hoe inona. De mba ahitanao sy manaraka an'le izy. Misy hatramin'le hoe ataonao 8 cm ny atevin'le lafikany de rehefa mando iny de tapohanao fa tsy hoe tonga de esorina fa tapohana mandrapivoaka an'le akoho le izy. De misy karazarazany ohatr'izao. Ny akoho anao rehefa manomboka izy le hoe misy rewaka ny tendany de ny mahavoa an'iny akoho anao iny zany mando io toerana ipetrahany ao io, mando. Na vakivaky le tongony, le ao ambany tongony ao faladianao iny mando zany le toerana ipetrahan'le akoho anao. De rehefa mando ny toerana de na vakivaky ny tongony
na maneno ny tratrany nefa sarotra be manala an'iny raha tsy antibiotika enjana be zany manala an'iny rewaka ao anatin'ny tratran'iny. Ty misy zavatra anankiray atoroko anareo ty zavatra anankiray ty hoe rano fisotrony io akoho io fotsiny de fa misy antony lehibe amin'ny fiainan'le akoho. Ohatra amin'izany fotsiny misy amintsika rehefa hoe iny ianao fa mihinana atody de tonga de aritsika le akoran'atody. Fa ny zavatra azo atao anie alainao iny akoran'atody iny de ampangotrahanao anaty rano de iny rano nanampangotrahana anazy iny atao rano fisotronyle reny akoho anao satria be calcium izy amin'iny. Ito indray ahahanao le atody totonao de rehefa voatotonao le akoran'atody de ataonao anaty sakafony le sakafon'le reny akoho anao ihany satria mila an'iny calcium be iny le akoho aminosany ny atodiny isak'izay mivoaka eo. De mba zavatra hafa am'izay zany no iainan'le akoho rehefa avy eo fa tsy hitady calcium eny foana le izy. De eo ihany koa mbola misy an'le atao hoe mampirehatra charbon ianao. De rehefa mampirehatra charbon de efa le charbon efa menamena be iny mihitsy izy misy afo. De maka rano am'izay ianao amin'ny koveta vy na ohatrohatr'izany. De iny le vainafo mamay be iny ny araraka ao anatin'le koveta. To de tatavanao alanao le charbon de iny rano iny ny atao rano fisotronyle akoho. Zany zavatra zany zany ohatraohatran'izany kely be deaibe zany ao anatin'io fiofanana zay ho ataontsika io dia za miteny anao aza adino amin'ny larobia zao ny fiofanana momba ny akoho gasy sy ny poulet de chair. Ankoatran'ireo piompy akoho anisan'ny hoe liana amin'ny fiofanana ihany koa ary maro mihitsy izy ireo liana amin'izay hoe fiofanana izay ihany koa ry zareo piompy kisoa. Ahoana indray momba azy ireo zany amin'ity resaka fiofanana ity? Ny fiompiana kisoa io zany de mampitoro antsika foana fa tsara foana le hoe sady mampiteraka ianao no manatavy. Ny anton'izay fitazomanao an'le rasina kisoanao zany io hoe sady mampiteraka satria zao raha ohatra ka zany hoe hividy zanaka kisoa foana ianao isaky ny isaky ny hoe mamoaka de mividy zanaka kisoa mamoaka de tsy fantatra intsony na hoe ohatrany ahoana ny rainy ohatrany ahoana ny reniny ilay kisoa. Larzouette sy pétrin ve natambatra le olona de namoaka an'ity sa larzouette sy landrasy nakamba de namoaka an'ity zany de manahoana am'izay no mety ho vokatra rehefa avy eo. Zay zany zavatra anankiray. Ndray faharoa sao ilay olona izay nangalana sy nividiananao an'le zanaka kisoa manao an'le hoe misy an'le consanguinité le akoho le kisoa. Le consanguinité io le dadany lasa nampiarahany zareo tamin'ny zanany na zanany nampiarahany zareo tamin'ny reniny de misy consanguinité ao anatiny de iny consanguinité iny no lasa mampiena. Raha misy ferme anankiray tena niroborobo be de lasa niena lasa tsy nisy tsony izy taty aoriana de ny tena nahavoan'io ferme io le consanguinité satria raha ohatra tokony hiteraka 2 ilay kisoa zany de lasa 7, 5, 9 zay fotsiny sisa ny avoakan'ny zanany rehefa avy eo. De zany zavatra zany zany le ampianarinao ao amin'ny fotoana io. De ohatran'izay koa hoe ahoana ny fomba atao hampamaro isan'ny zanaka kisoa ao anaty kibona kisoa anankiray. Raha ohatra hoe amin'ny fotoana ohatrany ahoana aloha zany ny fotoana anankiray tokony ampanarahana an'le kisoa. De rehefa avy eo ahoana indray ary rehefa tonga eo amin'le fampanarahana ianao ahoana no atao ahatonga an'ilay be dia be mahatonga an'le kisoa hoe be dia be ny zanany ao anatin'ny kibony fa tsy hoe 5 na 4. De misy teknika koa zany atoro rehefa ao amin'ny fiofanana zay ataontsika. Be dia be isika zay piompy manao an'izao hoe tsy manana laha kisoa fa vavy kisoa ny atao dia lasa manofa lahana kisoan'olona de manofa any ianao de nefa lasa ianao nampanaraka an'le kisoanao tany tsy tonga avany le izy tsy mipetraka akory kay le zanany. Ohatr'izany le ampiofanina ao anatin'le izy amin'ny fotoana ohatrany ahoana. De amin'ny fotoana ohatrany ahoana koa le hoe eto manomboka sarahana le zanaka kisoa de rehefa sarahana amin'le reniny izy eto de ao anatina firy volana ao aorianan'iny izy mahazo 20 kilao de ao anaty fiofanana. Rehefa ao nareo sady omena formule ny sakafona akoho na akoho gasy io na ny poulet de chair no omena formule koa sakafona kisoa
ao amin'io io manomboka izy hoe voateraka mandrapahatongany hoe ohatrany ahoana kay ny sakafona reny akoho, ohatrany ahoana kay ny sakafona kisoa vao avy teraka, ohatrany ahoana kay ny sakafona zanaka kisoa. De ao anatin'ny fiofanana io no menanareo daholo zay zavatra rehetrarehetra zay zavatra nikotrehanay nandritra ny fotoana maro nitsanonana teo. Misy ny karazana akoho vaovao nambaranao tany am-piandohan'ny fandarana teo ny le antsoina hoe akoho kombo. Inona ny tsara ho fantatra mikasika azy ty? Ny tsara ho fantatra ao anatin'izay akoho combo zay aloha zany ny LFL aloha no mamokatra azy io. De ny manaraka an'izay ihany koa ity akoho combo ty ny mahatsara anazy de zao sady azahoana nofony izy no azahoana atody. Zay zany no mahatsara an'izy io le azahoana nofony hoe ohatrany ahoana moa zany. Ao anatin'le izy azahoana nofony zay ao anaty 2 volana izy de fa tonga anao any rokolao sasany. Izy ao anatin'ny 2 volana. Nefa izy ao anatin'izay koa rehefa kelikely ao anatin'iny manomboka eo amin'ny 5 volana eo izy na ohatr'izany manomboka manatody. Manatody tsy mijanona ihany koa le akoho combo io zany. Zany hoe ny mahatsara an'ity zany de ohatrany hoe sady miompy akoho fakana nofy ianao no miompy akoho manatody lava. Fitambaran'izy roa reo zany no tena mahatsara an'ity akoho anankiray ity zany. De ny fomba atao ihany koa ho anareo ilay miompy akoho fakana atody, akoho manatody lava zany. Izy io ange ao anatina teknika anankiray na ny lokon'ny tranony ary de fa ilaina e. Le lokon'ny tranony zay hoe atao mangamanga be ny tranony. De rehefa mangamanga be ny tranony dia ohatrany hoe miramirana angamba ny sainy. Atao ohatrany bleu ciel tsara de manatody foana. Ary tsara ho fantatritsika koa fa rehefa ny akoho anao manao an'le hoe manatody izy androany. De rahampitso izy tsy manatody. De manatody indray izy de misy 3 andro izy tsy manatody na ohatr'izany. Le reny zavatra reny zany ampitombona an'le taham-panatodizan'le akoho manatody lavanao sy le combo anao sy ny akoho gasinao. Zany no tena hoe iofanantsika ao anatin'le izy hoe misy kakana any amin'ny lalana atodiny. De rehefa misy kakana any amin'ny lalana atodiny de lasa manatody izy androany de tsy manatody indray de manatody de tsy manatody, manatody de tsy manatody. De tokony hiala kakana zany le akoho. Zany hoe ilaina be zany le miofana mba azahoana teknika. De aza adino amin'ny lakamisy ho avy zao ny fiompiana kisoa mampiteraka sy manatavy ary amin'ny zoma ho avy zao ny fiompiana combo akoho combo sy akoho manatody lava ao amin'ny SK Antanimena. Raha horesantsika amin'ny ankapobeny ny resaka fiofanana, manahoana ny endriky ny fiofanana de asa raha azonao resana ihany koa ny hoe manahoana ny traikefa ny mpampiofana. Ny endriky ny fiofanana antsika aloha zany de mitady hevitra mafy, tena mitady hevitra mafy zay hoe ahoana ny azahoantsika an'le zavatra tonga de hoe tsy misy rehefa tonga ao de tsy misy ahiahy ianao. De nataonay daholo amin'izay ary ty. Atao amin'ny teny gasy le izy. Omena boky le olona. Asiana vidéo projecteur mampiseho an'le zavatra hoe io le zavatra. Rehefa avy eo mbola afaka manontany le olona any amin'ny faran'le izy zany tonga de manontany. Ianao zany any anatin'le fiofanana de misy manitikitika anao de soratanao kely le fanontaniana. Any amin'ny farany anontanianao le zavatra manitikitika anao ao anatin'le fiofanana izay ataonao. Mbola omenanao koa ny numéro an'le mpampiofana ahafahanao raha ohatra ka mbola misy tianao hoe tiana ho any aminao mihitsy le mpampiofana rehefa avy eo. Zany hoe tena zavatra feno zany ilay izy. Ny mpampiofana antsika indray de zao tena samy hafa daholo mihitsy le mpampiofana. Misy le olona ataoko hoe te hahazo tombony amin'ny zavatra anankiray le izy. Ny anay ty tena fifanampiana ny tianay anaovana le izy. Zay nampatonga anay nijanona efa saika tsy hanao intsony. Fa ilay olona no manao foana hoe mitaira mba ataovy eo mba ataovy de andao are satria ny anay tsy resaka vola loatra fa fifanampiana le atao ao anatin'le zavatra izay omena. De mpampiofana zany tsy hoe olona ray no mampiofana an'izy rehetrarehetra fa samy hafa daholo ny mpampiofana an'ireo zavatra rehetrarehetra. Ireo mba ahafahanao zany mahafantatra hoe mba ahafahanao koa zany mahafantatra hoe tena olona spesialista an'le izy daholo reto ary manana sertifika daholo ireo afaka mampiofana olon-dehibe. Zay zany tafiditra ao anatin'le izy daholo. Fifanampiana ozy ianao teo manahoana zany ny resaka fiofanana natokana ho an'ny rehetra ve zany sa
ho an'ireo hoe efa manana ferme lehibe ihany raha izay resaka nandeha teo rehetra izay aiza ho aiza izany raha hoe kelikely vola na hoe mbola tsy manana toerana betsaka mbola sehatra madinika izany manahoana izay. Za moa zany de mampiatra foana an'le teny hoe kely ny andohanao de lehibe ny hafaranao. Raha ohatra ka mbola tsy ampy vola ianao de ny zavatra ataonao zay toerana anananao. Raha ohatra misy olona miteny hoe io manana grande salle be zay de za ato ny te hiopy nefa mila séparation kely be dehibe le izy. Atoronao ao le hoe ahoana raha ohatra hoe gony na goelaka ny anaovanao séparation, ahoana ny ataonao raha ohatra ka hoe tavoahangy plastika ny anaovana séparation le izy. Ahoana zany hoe atoro ohatr'izany daholo zany le zavatra. Raha io ny toerana ananako de te ataovy en étage le izy. Ahoana ny fanaovana an'le izy raha en étage le zavatra atao. De zany tiako lazaina am'zay zany tena zay anananao mihitsy rangany de andao atomboka amin'io le zavatra. Zavatra anankiray raha vao tsisy fiatombohany, tsisy fiafarany de hoe andao atomboka amin'io zavatra anankiray zay anananao io. Na ianao efa manana ferme ngeza be nefa anananao ao, io ahoana ny antohizana an'io mba ho lasa ngeza noho io. Ianao le kelikely eto, ahoana ny hatonga ny kelikelinao io mba ho lasa. Misy nareo le miompy kisoa hoe ny anay zao kisoa gasy ny ato zao de nefa nareo zao ampiofana hoe ohatr'izao le kisoa zany. Ahoana indray aloha ny anaovana an'io kisoa gasinao io mba ho ahazo tombony ianao amin'io de avy eo ianao zay vao miova ny ry anankiray ry. Zany hoe tena hoe tantanana mihitsy zany nareo ampatonga anareo hoe tena hoe manomboka amin'ny kely de lasa ngeza be de A à Z. Zay le izy manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ampifantarina anao daholo ao anaty fiofanana izay ataonao. Na ny ara-pahasalamana io kisoanao, ny akohanao, ny rehetrarehetra. Zay tsy ampianatra anao hoe ho lasa vétérinaire ianao fa hoe ahoana ny fandraisana andraikitra ny reto fiompiana izay ataoko reto de ampianarina anao ao anatin'ny fiofanana izay ataontsika daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Melo ny hamarana antsika azy tsara angamba raha hamafisina ny fandaharam-potoana, ny ora fidirana sy ny pitipitsony maro isan-karazany ilaina ho an'ny fiofanana sy ireo le hoe fitaovana ilaina rehetra hiatrika izay fiofanana izay. Eny ary ho antsika rehetrarehetra ity fiofanana izay ho atao manomboka amin'ny larobia, lakamisy, zoma ho avy izao ity dia fiofanana tsy mitovy amin'ireny fiofanana efa hitantsika hatramin'izay ireny hoe misy fiofanana gratuit ery misy fiofanana gratuit ery tsy mitovy an'ireny le izy fa tena hoe fiofanana hafa mihitsy le izy. De amin'ny alarobia izao zany ny fiofanana momba ny fiompiana akoho gasy sy ny poulet de chair fa voalohan'ny volana io. Ny lakamisy izao faharoan'ny volana dia ny fiofanana momba ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy. De amin'ny zoma izao ny fiofanana momba ny fiompiana akoho combo sy ny akoho manatody lava. Dia ny toerana anaovantsika azy ao amin'ny kafetariany SK Antanimena. Dia manomboka amin'ny 7 ora maraina ilay izy tsy misy fisoratana anarana mialoha fa tonga fotsiny ianao arak'izay tianao am'ireo. Na anao an'izy 3 andro ary ianao tsy maninona, anao anankiray fotsiny hoe ny ray andro fotsiny tsy maninona. Manomboka amin'ny 7 ora maraina mandraparivo ny andro no anaovantsika an'ilay izy 5:03 ariary ny saram-piofanana ary tonga de efa misy boky omenanao. Stylo saram-piofanana no entinao. De ao aorianan'le boky efa afaka soratana ao aorianan'le boky. De rehefa voasoratra anao aorianan'le boky mba tsy very. Misy le olona mitondra sady mitondra boky izy le omenana azy no mitondra cahier kely. De le cahier kely avy eo rehefa mandeha ny fotoana mandeha ny andro very. De tsy tadidy intsony le zavatra notinoty kely nyraisinao tao anatin'le izy. Dia izay no anaovana an'le izy hoe rehefa tonga ianao de tonga de stylo fotsiny no entinao de boky efa omenanao ho an'ny isan'olona ao 5:03 ariary. Ny numéro atsoinao zany raha ohatra ka haka renseignement ianao momba an'izy ity 038 50 740 06 038 50 740 06 tena satrinay de satrinay mihitsy tonga de mahay an'ny resaka fiompiana ny malagasy iray manontolo. Zay le izy. Zay tena tsy misy mantsy fantaniana ray mipetraka hoe nareo ve zany zao manenjika ny olona hafa raha manao an'le izy koa. Zay tompoko tsy manenjika zay nampatonga anay tamin'ny taona lasa hoe nanao le olona de nanenjika anay le olona de nijanona zay. De aleo le olona ny anao. Fa ny anay raha misy olona manana hoe io tena manampy an'le olona ary zay hoe ataovy satria tsy arakainy anao an'io eraky Madagasikara ka samy
anao an'le izy daholo dia mirahasoa anareo rehetrarehetra zay mampiofana momba fiompiana ohatran'izao a mba tena omby ny olona rehetrarehetra zay ampiofantsika. Ia, isaorantsika ny tompona andraikitry ny fiofanana fiompiana eo amin'ny isika Antanimena sady ben'ny tanàna ny commune Akazondandy Aldiny Ralamoseno ny vahiny tato anatin'ity fandarana manokana ity isaorana ihany koa isika rehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary dia manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko.